Du changement dans la stratégie des autorités pour faire face à la Covid-19, durant les premiers mois de l'épidémie, les tests étaient systématiques aussi bien sur les cas suspects que sur ceux qui étaient en contact possible avec les cas suspects. Les tests désormais ne se feront que sur les personnes qui présentent les symptômes de la Covid-19 et qui ont été cliniquement diagnostiquées comme étant des cas suspects. Misy fanamboarana fandrindrana tsaratsara kokoa le izy fa tsy ny olona rehetrarehetra atao test daholo. Tsy possible zany, tsy possible zany surtout sur le long terme. Ny test dia natokana indrindrandrindra amina olona zay efa misy fambarana aretina. Fa misy fambarana aretina am'ireny zany tena manana chance betsaka indrindra ahitana positif. Nefa reny olona manana fambarana aretina reny indrindra ny tena mamindra. Reny zany tena mamindra be zany. Reny zany atao zay itiliana azy faran'izay betsaka. Ary raha zay fotsiny aza no testentsika raha mijery ilay fianak'ilay valana aretina eto Antananarivo ohatra any amina amanetsiny any ny test ilaina. L'idée est donc de trouver le maximum de cas positifs, mais pour les trouver, il faut que les tests soient effectués sur les personnes qui présentent les symptômes de la Covid-19. L'idée est aussi de gérer de façon rationnelle les tests et de ne pas en perdre sur des personnes qui ne sont pas sûres d'être porteuses du coronavirus ou qui peuvent l'être, mais qui seront négatives au moment du test. Manamafy fa tena tokony olona mitondra fambarana aretina no atao test. No atao test, raha olona tsy mitondra fambarana aretina, mety efa nidirany tsy mikaretina izy nefa mety tsy nidirany koa, mbola tsy nidirany koa, ka raha ohatra ianao testena androany négatif ianao ohatra, tsy midikany zany fa tena négatif ianao. Mety mbola vao ray andro roa andro ianao nidiran'le tsy mikaretina dia mbola tsy hita le virus zany, mbola tsy hita amin'ny PCR. Dia mety ray andro roa andro teoriana ianao dia vo manomboka marary sy ny sisa, dia mieritreritra nefa ianao négatif, manao fausse sécurité fotsiny zany. Même les personnes qui ont été au contact avec une personne testée positive au coronavirus ne seront pas systématiquement testées. Elles sont plutôt invitées à surveiller leur état de santé et d'approcher les centres de santé dès l'apparition des symptômes. Mamporisika ny olona sy hijanona na hiafina sanatria raha sendra manana fambarana aretina ahina ho Covid fa tokony manatona. Dia rehefa amin'izay izy manatona zay tsy tsara hoe manatona mitorana anankiray lasa mitangongo be dia lava be ny filaharana ary ao indrindrandrindra mety voamea satria ny olona misy fambarana aretina Covid zany mety Covid io fa mety tsy Covid koa olona mety tsy dia sanatria zany raha mitangorona be any dia mety ao indray ary vao mahazahoana an'ilay aretina zany dia ezahana zany anaparitahana an'izay fomba fitiliana azy zay dia hoe any amin'ny CSP rehetrarehetra. Auprès des centres de santé de base, les médecins vont encore déterminer si les symptômes sont bien ceux de la Covid-19 ou d'une autre maladie, et c'est seulement après des examens et des interrogatoires approfondis que le patient, considéré comme cas suspect, est envoyé vers un centre de prélèvement.